ampifaliana mandrakariva revana malala ny fotoana tozaozontsika miain'ny ten'andriamanitra ka ionatsika azona amin'ny fampizarany ko ny amin'ny afatra tsara omeny antsika amin'tian'io ity indrindra ny sakafom-panahintsika ao aminareo ny fahasoavana famindram-po fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika amen. Zoma 1 novambra 2024 mbola antsika ny lohevitra hoe mahandrasa ho avy ny tombo andeha ry havana idera sy ankalaza an'andriamanitra isika. Anahatranao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza anaranao mandrakizay dory, ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony ideraina indrindra ary sy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Ny taranaka rehetra samy idera ny aisanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny aisanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandrenanao sy ny asanao magaga no saintsainto. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompoandriamanitra io, Andriamanitry ny marina ianao, eny Andriamanitry ny fanantenana ihany koa, ka mahay mampiaiky ny olona rehetra ny famonjena ataonao noho ny serinao. Misaotra sy midera ary mankalaza narinao masina izay noho izany, fa mendrika ianao loatra izany. Mivavaka aminao izay Tompo, mpanota maro izay, ko mangataka famindramponao, mamindrafo aminay mamelany erikay, afao izay. Fa ny fanamasina izay anazavanay amin'ny fanambarany teninao, mba hiomananay ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra. Anaran'i Jesosy Kristy nangatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinaina antsika amin'ity unité ry havana dia hitanao ny filazantsara araka ny Marka. Marka 7:20, ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notororany raharahany avy. Ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fa andao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Amen. Ray masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay tonga nampianatra anao ny zavatra rehetra izay tokony iainanao ka azonao fahasambarana sy fiatanana. Mofinaina vakina tamintsika teo ka entsika filazantsara Marka 7:30-7:30. Milaza an' Jesosy nanambarany amin'ny aviany indray no ambara entina dia ataony sarotra ny fanoharana azy. Miverina indreo eto ry havana ny teny hoe miambena. Inona tokoa moa no tokony hevitra izany ny amin'izay ambaran'i Jesosy Kristy? Reto avy ry havana no ambarany amin'izany. Miambena, aza rendremana, aza rendremana. Ny 7:30. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrao izay havian'ny fotoana. Raha ny heviny arabaky teny dia hoe tsy pizy torimaso, tahaka ireny mpiambina manao fisafona impolo kely amin'ny alina ireny, ary tsy reraka mandra-maraina, ary dia tsy misy miodivotra aminy zavatra mitranga rehetra, na dia izay farany madinika sy amin'ny atsipiriany indrindra aza. Fanampon'izany, ny miambina ihany koa dia olona tsy manaiky ampatoriana na amin'ny fomba ahoana amin'ny fomba ahoana, fa tonga saina tsara ary mamantatra ireo fambara samihafa. Tahaka izany no andrasan'i Jesosy amintsika ry havana ampiandrasana ny fiverenana indray. Olona feno vavaka, olona mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary, ka tsy voafitaky ny fampianarana sy ny mpaminany sandoka. Mila mandinika tsara amin'izany tsika ry havana, aza rendremana. Fa izao koa no ambara, ny azo ambara amin'ny tenin'Andriamanitra eto, mahiratra tsara. Izany koa ry havana, 5:30. Koa miambena ianareo, fa tsy fantareo izay andro havian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Eto kosa ny hoe miambina dia manana heviny ara-panahy kokoa, ilazana olona sady vonona amin'ny fiverenan'i Jesosy. Fanoharana ny taon'i Jesosy Kristy eto, tsy miperaka miandry fotsiny anefa fa manao ny asa fanompoana rehetra mifanandrify amin'ny mpanompo mandra-piavin'ny tompony. Tao aminarisika ry havana, tsy ho varim-bariana fotsiny io ampandrasana ny fiverenan'i Jesosy, fa izao hitory ny filazantsara amin'ny fomba sy ny fotoana rehetra. Saina izany ry havana, ny amin'izany fiambenana takina aminao izany, mba ho voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomeno anay izay milaza, fa rehefa milaza ny amin'ny iverenan'i Jesosy indray izy, dia mibaiko ny mpino azy, tsy ho rendremana ary mahiratra tsara. Mivavaka izay Tompo mba hanasitranareo marary rehetra mila mivavakay. Ampirizinao ireo mpitsabo, Jesosy, atanjao ireo azo baorina, toandry mareo sikolona ireo sahirana. Fonjesy arovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsonjovo ry anam-pigadrana, mita eny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draranay, ny tokantrano, eny ny fikasana tsara rehetra. Tompo, tahisy arovo ny firenenay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ny vavanay, miaraka amin'ilay vavaka nampimbonina anay koa manao hoe: ranay eo izy any an-danitra,
ho masina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra mehony an'io zy anina saza ho anay ary mamelahany ilika taky ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isa finoana ray avy nanitsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy ho amin'ny havana rehetra iray finoana anie ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy Tompo ny fahasahoan'Andriamanitra ny omba zay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina amen.